ny andro fitsarana. Any aorianany dia ho avy ny andro hitsarana ny olona rehetra. Izany no atao hoe andro fitsarana. Amin'izany fotoan'izany no anapahan'Andriamanitra izay olona ho any an-danitra sy izay atsipy any amin'ny hafobe. Amin'ny andro fitsarana dia hiverina eto an-tany Jesosy. Ny fiverenana nefa dia tsy fiverenana mangingina fa ho mahery sy feno voninahitra. Ny Baiboly milaza fa misy trompeta mafy ary ho fantatry izao tontolo izao fa miveriny Jesosy. Toy ny mpanjaka lehibe any an-danitra Jesosy. Hivony ny lanitra ary ho hitany rehetra n'aiza misy azy. Ary izay efa maty dia hatsangana. Ary izay rehetra mbola velona dia hivory ao anatrehan'Andriamanitra. Amin'izay no anombohan'ny fitsarana. Ho toy ny mpanjaka mipetraka eo amin'ny seza fiandranana lehibe Jesosy ary hitsangana eo anatrehan'ny olona rehetra. Amin'izany andro izany dia ho fantatra avokoa izay vitantsika na notenenina na noheverina. Tsy misy azo afenina. Milaza amin'ny Baiboly fa sokafana ny boky ary anisan'izany ny boky ny fiainana izay mirakitra ny anaran'izay rehetra nifidy ny anaraka ny Jesosy sy ny aina tamin'ny fomba kasitrahan'Andriamanitra. Ny olona dia ho tsaraina araka ny asany. Asaina hiara-iana amin'Andriamanitra mandrakizay eo amin'ny tontolo vaovao tonga lafatra antsoina hoe paradisa. Ny lanitra dia faritana ho toerana tsara, tsy misy alahelo na fanaintainana. Fa ho andreo izay nisafidiny tsy hanaraka an'Andriamanitra sy niala tamin'ny fitiavany kosa, ny Baiboly dia milaza fa hisaraka amin'Andriamanitra izy ireo ary tsy ho afaka ny aina any an-danitra. Ity lafiny anankiray amin'ny andro fitsarana ity dia mampalahelo ary mampatsiahy antsika fa zava-dehibe ny mieritreritra ny safidy ataontsika. Ny andro fitsarana dia momba ny rariny sy ny hitsiny, andro izay anaovan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ho marina. Foana ny zavatra tsy rehetra eto amin'izao tontolo izao, toy ny lainga, ny fandratrana ny afo na ny fitiavan-tena. Andro ny fanantenana ho an'ny olona maro koa nefa izany, satria midika izany fa ny hatsaram-panahin'Andriamanitra sy ny fitiavany no nahatonga ny zavatra rehetra ho tsara eto amin'izao tontolo izao sy hanitsy ny tantara. Ny andro fitsarana dia mampianatra antsika fa zava-dehibe ny ataontsika sy ny safidy ataontsika. Fampatsiahivana ny aina amin'ny fomba tsara fanahy, fahaizana mangataka famelan-keloka rehefa nanao ratsy ary indrindra mihainy hafa. Izany koa dia tantara momba ny fampanantenan'Andriamanitra morona tontolo vaovao izay lavorary, ny zavatra rehetra sy ny rariny ary ny fiadanana sy ny fahatanterahany.